fampahoriana, ny tontolo-kevitra sy ny fahateraha-mosisy. Zany no anasanantsika amin'izay famaranana ny herinandro. Miarabantsika rehetrarehetra mpiaraka midinika namana, tafahoana indray araka anoy amarana ny herinandrontsika amin'ny alalan'ity fandiniana ny bokin'ny Exodosy fanombohana ity. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra anao noho ny fitantananao, noho ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny famindram-po sy fitiavana, ka mbola ahafahanay miaraka mandinika ny teninao ankehitriny. Tomoera ny temponay ary mamelany lokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany amarana ny herinandro isika. Andeha iverenantsika indray le andinina tao tadina ao amin'ny Exodosy toko 2:7-20 sy 5:20 izay manao hoe: ary ny zanak'Israely nisento noho ny fanompony ka nitaraina, ary niakatra tamin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia nahatsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba izy. Ary Andriamanitra nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Ry mpiara-midinika namana, ny bokin'ny Exodosy dia tena miresaka momba ny ady hatrehintsika eo amin'ny fiainana. Miresaka ny amin'ny tsirariny, ny fitsapahana, miresaka amintsika ny amin'ny fampahoriana, ny fanenjehana maro samihafa. Kanefa hitsankilany ihany koa ny bokin'ny Exodosy dia mampafantatra antsika fa ren'Andriamanitra ny fitarainanao. Hitan'Andriamanitra ny olana atrehanao, voamarin'Andriamanitra ny ranomasonao, ary dia tonga izy mamonjy anao ao amin'ny fahorinao. Ary raisin'Andriamanitra ho andraikitra ny fanafahana ho an'izay mahatoky azy. Mahafinaritra mieritreritra an'izany fa Andriamanitra mihitsy mandray andraikitra amin'ny amonjena izay matahotra azy. Resaka tamin'ity herinandro ity isika dia niresaka ny amin'ireo ny tantara voalohany ny diran'ny zanak'Israely tao Egypta. Niresantsika ihany koa ny amin'ny fitombon'ny zanak'Israely eo ka nahatonga ny Egyptiana natahotra azy ka hamoaka karazana didy maro samihafa mba handringanana reto vahoakan'Andriamanitra reto. Hitantsika amintsika ihany koa ny fahaterahan'ny Mosesy. Ary hitantsika ny amin'ireo mpampivelona izay natahotra an'Andriamanitra. Ary izay no mba tiako resahana kely mahamarana azy, mba tiako tindrina kely androany. Izao no voalazan'ny soratra masina mantsy eo amin'ny Exodosy 1 ka ny 9:20 manao hoe: nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao arak'izay nolazain'ny mpanjaka Egypta taminy, fa novelominy ihany ny zazalahy. Mazava ny fatokian'ireo mpampivelona ireo sy ny fanantenana momba ny Mesia. Nomena baika ny mpampivelona mba hamono ny zazalahy rehetra. Tsy izy moa nanome izany baika sy fihenam-bibiana zany, fa Satana mihitsy no nahatanteraka an'izany mba te foana ny planin'Andriamanitra. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka nandatsy hatanteraka ny didy sy mifalitsovana, dia nasian'Andriamanitra soa ireo mpampivelona ireo sady nambinina izy. Ry mpiara-mianatra namana isany, na dia eo tokoa aza ny drafotra ataon'ny Satana, dia tiako nilaza sy ampahiranao fa mandresy Andriamanitra ary mampiasa olona matoky Andriamanitra mba hampandamoka ny planiny fahavalo. Radio tsara fa ao anatin'ny faritany fahavalo misy antsika ankehitriny, satria nalain'ny Satana ankeriny tamin'ny Adama mantsy io toerana io, saingy nandresy azy kosa Jesosy tamin'ny alalany ny fiainany sy ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana. Ry mpiara-midinika namana, nandresy Andriamanitra amin'ny bokin'ny Exodosy, ary afaka mandresy koa izay matoky sy matahotra an'Andriamanitra. Zany no vaovao mafaly, ary io fahasoavana io no fanantenantsika. Ka izany fanantenana izany no tiako ampahiry anao eto am-pamaranana ny dinidinika antsika. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, misaotra anao mbola hanoy an'izany indray amin'ny dinidinika manaraka. Ny tompony
hombanao sy ny ankohonanao ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io misotranao zahay no tontolo ny herinandro zay nomenao anay nafana niarany andra teto nandritra zay fotoana zay ka nianaranay ny bokin'ny Eksodosy fizarana voalohany. Mitahihana tsirairay avy ary ka samy atsapo izahay fa ianao no mandrisy ary zay rehetra matahotra anao miankina aminao dia handrisy miaraka aminao. Tompo, tehirizo aty am-ponay izany fanantenana izany vaovao mahafaly izany. Dia mitahi ireto mpiara-midinika amiko reto mitahi ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.